Programa nasako raftin ady amin'ny fahantrana faharoa ady amin'ny tantandalana famerenana Ilise Parsa io arena kibony tany ny ampandrosotsika an'ity firenena ity de mizara mitovy ka ny vola azo amin'io de mazava ho azy ny mpianatra manomboka amin'ny 12e hatrany amin'ny université sa misy mandoa vola koa amin'ny vola aminazo amin'ny arena kibony tany io zany sa hoan'ny mpitondra koa io fa de atsika vahoaka madinika amin'izay ka mifaritra zay trandrahana ny toerana io de voalohany indrindra ny commune sy ny fokotany sy ny district ao vitable lalanao anaovana trano ipetrahan'ny olo ao école ianaran'ny olo ao tsy misy mandoa vola hôpitaly itsabon'ny olona tegna ao tsy misy mandoa vola omena zesika mamaimpoana ny tantsaha omena masombolo mamaimpoana ny tantsaha amin'ny alalan'io arena trandrahana ao io iny mpanao gazety mantsena ha akory pastera ina mba traikefanao itondrahanao ty firenena ty fa mila olona manana traikefa ny sasany efa milaza hoe de efa manana traikefa 10 taona nitondra firenena de efa manana traikefa 1 taona nitondra firenena zao na valiko an'ireo tena marina zany sa manana traikefa ny zalahy reo sa manana ny traikefa an'ireo tokoa aho reo manana traikefa manonona bois de rose reo manana traikefa manonona volamena tsokotsoko ireo manana traikefa manodikodina volam-bahoaka ny arem-pirenena vokatra zay traikefa ny zareo zay nahantra ny firenena sa manana an'izay traikefa zay fa ny traikefako tsy hanondrana arem-pirenena sa zay ny mahapastera anahy traikefako tsy hangalatra amin'ny volam-bahoaka hoe anao politika nefany politika io raha maloto zay olo miditra amin'io re de tsy maintsy mangalatra politika ny mangalatra mahapastera asa anao politika ny mangalatra vo iny baiboly za mangalatra politika ny manao kolikoly politika ny baiboly aza manao kolikoly politika ny mangorokarena politika ny baiboly aza mangorokarena fa tiavony namanao taka ny tenanao sa manana ny traikefany io alao ny vahoaka malagasy isafidy ny olona manana traikefany fandroanana renam-pirenena tsokotsoko hoe sa isafidy ny manana traikefa ny fatahorana an'Andriamanitra safidy malalaka io ory vahoaka malagasy ka dia mijoro eto zay pastera fiangonana zanany zay manohana ananima koa président pastera Mayalla satria fantakay fa izy